olombelona mare zany nareo ka mifidianany fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia teny farany nataony Mosesy tamin'izay alohan'ny hafatesany toko faraiky amin'ny 30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Teny farany nataony Mosesy tamin'ny Israely sy Josoa ary ny fanaperan'ny lalàna. Ary Mosesy nandeha dia nilaza izao teny izao tamin'ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe 420 taona androany aho ka tsy afa mivoaka sy miditra intsony. Ary Jehovah efa nilaza tamiko hoe tsy hita io Jordany io ianao. Jehovah Andriamanitra ao no hita eo anoloanao, ary izy no andringany ireo firenenareo tsy eo anoloanao ka azo mitaniny ianao. Ary Josoa no hita eo anoloanao arak'izay efa nolazain'i Jehovah. Ary Jehovah anao amin'ireo taranaka nataony tamin'ny Sihona sy Oga mpanjakany Amorita izay naringany sy tahaka nataony tamin'ny taniny. Dia atolo Jehovah nolonareo ireo hanaovanareo azy araky ny lalàna rehetra izay nandidiko anareo. Mahereza sy matanjaha, aza matahotra namana fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy andaonao na afoy anao izy. Amen. Ary Mosesy niantsony Josoa ka niteny taminy teo mason'ny Israely rehetra hoe mahereza sy matanjaha fa ianao sy ty firenena ity dia hiara-miditra amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razy no omena azy, ary ianao no hampandova azy izany. Ary Jehovah no mandeha eo anoloanao, ary izy no hiaraka aminao, tsy andaonao na afoy anao eo izy, ka aza matahotra na mivadi-poa ianao. Amen. Zava zany ny afatra, mandehana fa aza matahotra fa Jehovah andeha anoloanao. Ary aza matahotra na maninona ozy izy, na mivadi-po fa efa tanterahany Jehovah ny teniny. Eto Yavolo Anjaramanja, Andramanja, tsy mety haiko mihitsy manonona ty Yavolo Andramanja ty. Totsika Yavolo Kialamanja fotsiny ty zany dia efa milamina ny tanàna. Eto Yavolo Kialamanja tsika no manao sabata faran'ny taona, ka aza matahotra na mivadi-po fa Jehovah efa mandeha aiza eo anoloanao. Jehovah zany no efa mandeha eo anoloantsika araka izany teniny zany, ka aza matahotra na mivadi-poa isika. Orakoraka be zay, dia zay zany neny Mosesy efa hiditra amin'izay teny fikasana nomeny Jehovah. Nomeny ny teny farany roa mazava tsara: tandremy sao mivily lalana, tandremy sao manompo andriamaniny kiafa, fa ho aringako tokoa ianareo izy Jehovah, fa mifidianana ny fiainana fa tahiko anao sy ny taranakao. Dia maty Mosesy nodomandry dia lasa izy. Zay ny avatra nataony Mosesy. Fa nisy koa neny Eli, mpaminany Eli. Inona koa ny zavatra nitranga tamin'ny mpaminany Eli? Dia ho zahantsika koa ny tantarany. Nanao korokony azy. Mpaminany Eli. Aloha indray tsika hijery kely ny tantarany mpaminany Eli. Fa rehefa andeha koa i mpaminany Eli io dia nanafatra ny taranany. Raha ny tena marina tsy ny taranany moa, fa zay mpanaradia azy. Mpanjaka faharoa toko faharoa, mpanjaka faharoa toko faharoa. Nanafatra koa zany mpaminany Elisa zany. Eli mantsy azafady, nampakarina ny Eli ho any an-danitra sy ny fahagagana nataony voalohany izany. Dia ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary noho efa hampakariny Jehovah ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Eli dia niara nandeha avy tany Gilgala izy sy Elisa. Ary hoy Eli tamin'ny Elisa: masina ianao mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka hatrany Betela. Fa hoy Elisa: raha velona koa Jehovah ary raha velona koa ny ainao, tsy andaomanao mihitsy aho. Ka dia nidina nakany Betela izy roa lahy. Andininy faefatra. Ary hoy Eli taminy: masina ianao ry Elisa mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka ho any Jeriko. Fa hoy Elisa: raha velona koa Jehovah ary raha velona koa ny ainao, tsy andaomanao mihitsy aho. Ka dia tonga tany Jeriko izy roa lahy. Andininy faenina. Ary hoy Eli taminy:
masina mijanona eto fa Jehova efa naniraka ho an'ny Jordana fa hoy Elisa raha velona koa Jehova raha velona koa ny ainao tsy andao anao mihitsy aho ary dia lasa nandeha izy roalahy ary nisy 50 lahy zanaky ny mpaminany nandeha dia nijanona tandrify ny tany lavitra teny izy teny lavitra eny fa izy roalahy kosa nitsangana teo amoron'ny Jordana ary Eli nandray ny kapotiny ka namaly azy dia nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano ka dia nita tamin'ny tany maina izy roalahy ary no nefa tafity izy roalahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa angatao zay ataoko anao dia mbola tsy misaraka aminao aho ary hoy Elisa masina ianao aoka anjara roa amin'ny fanahinao mba ho ahy fa hoy izy satrotra ny nangatahinao kanefa raha mahita misaraka aminao ianao dia ho anao ihany izany fa raha tsy zany kosa dia tsy ho anao izany ary mbola nandeha sy niresaka izy roalahy dia indro nisy kalesy afo soavaly afo nampisaraka azy roalahy ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra ary nahita izany Elisa dia niantso hoe rikaka eo iny kalesy n'Israely tsy mitaingy soavaliny dia tsy nahita azy intsony izy ary niraisy ny fitafiny ka nitriariny roa ary nalai ny kapotiny Eli izay latsaka avy teny aminy dia niveriny izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana dia niraisiny Elisa ny kapotiny Eli ilay latsaka avy teny aminy ka nakapony rano dia hoy izy aiza Jehovandriamanitra Eli eny Elisa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy inona indray ny sary aseho amin'izany zao ny sariny zany mikisana amin'izay anao mantseny Elisa mijanona eto fa za andeha amin'izay fa zao foana ny tenin'ny Elisa raha velona koa Jehova Andriamanitra za dia tsy saraka aminao mihitsy amin'izay alehanao naiza naiza ay da andao ary zany dia lasa nandeha indray ndana amin'izay miverina fa andeha any amin'ny Jeriko amin'izay ne za indray ho dia tsy misaraka aminao na inona ataonao fa dia manaraka anao eny foana na dia inona vavan'ny olona na inona fanaratsiny olona anao na inona fanompahopan'ny olona anao fa lazain'ny olona fa bibilava mivadika mena rana devoly manompo sampy manao sorona risy aty tsy mirarahany zany aho izy Elisa fa dia za dia maninona anao dia manaraka anao eny foana dia amin'izay Elisa hoe tapitra eto angamba ny fotoana fa satria ianao efa tsy nisaraka tamiko mihitsy hatramin'izay na tamin'ny mamy na tamin'ny mangidy na tamin'ny mafy na tamin'ny mora na tamin'ny tsara na tamin'ny ratsy na tamin'ny fahoriana na tamin'ny fiadanana na tamin'ny fijaliana na tamin'ny fifaliana dia tsy nandao aho mihitsy ianao tsy navelanao irery aho izy Elia fa nanaraka teny foana ianao na dia teo ny latsan'ny olona sy ny vavan'ny olona sy ny opy isan-karazany hoe dia mbola tsy misokatra ihany ve masinao fa nareo te tena fa jamba mihitsy tsy malala fa tsy izy tsony io e fa devoly io dia mbola mijanonao foana dia ianao dia tsy niala tamiko mihitsy naharitra hatramin'ny farany teo akaiko ianao rery fa dia izao ary angatao ary zay tianao fa ho atao kozy izy Eli angatao zay ataonao angatao zay tianao fa ho atao oko fa za tsy maintsy andeha ka raha andeha dia tsy maintsy mba manafatra farany aminao koa zay tokony angatanao Eli tsy nangataka reny Eli tsy nangataka voninahitra Eli tsy nangataka vola be tsy nangataka trano be na tany na 4x4 na vola be any amin'ny banky na euro na dolara izy tsy nangataka an'izany fa inona nangatany ameo anjara roa amin'inona ao izy amin'ny fanahinao zay ihany ny azy nangatahany ameo anjara roa amin'ny fanahinao raha andeha ihany ianao ameo anjara roa amin'ny pouvoiranao raha andeha ihany ianao zay ihany nangatany Elisa visy tsy nangataka vola serena sy voninahitra na taranaka na fahefana tsitsitsy omeo anjara roa amin'ny fanahinao tsy nampoizin'ny Eli le izy sarotro zany ho sisy fa zao raha hitanao ny akarako hitany masonao dia ho azonao izany lasy Eli niakatra hitany Elisa sa tsy hitany fa nahoana moa Elisa nahita inona na tonga ny Elisa nahita anazy niakatra amin'ny kalesy afo irikaky eo iny kalesy afo fa nahoana tena naharitra izy teo amin'ny Eli na tamin'ny mora nandeha tongotra lavitra nandeha tany amin'ny tany lavitra zay nandanan'ny Eli tany nandeha tongotra narahany foana tsy nirara iny zay vavan'ny olona tsy fantatra nanambady aman-jana kokoa Elisa navelany tany fa dia nanaraka an'izay nalen'ny Elisa tany amin'izay anao miverina fa ty nefa sarotra hoe zaho izy dia eny any
na aiza misy anao na aiza dia eny zany am'izay anao miverina fa zangy fa andeha am'rita faritra anankiray fa sao dia reraka ianao dia hoany na hatrany amin'ny farany avaratra ary ny andananao dia any na hatrany amin'ny farany atsimo ary ny andananao dia any farany andrevana tsatsinanana dia eo ary tsy maintsy manaraka anao na inona nataonao raha velona koa Jehova io tsy nraharaha zany Elisa zay dépense an-tany na ohatrinona dépense an-tany na ina fatiatiko an-tany fa dia inona nataony na rany akaiky foana io Eli io fa tsy ny olona rehetrarehetra na vitan'ny Elisa fa mety mamanana faniriana teanao an'izany ny rehetrarehetra fa aiza moa ny andaozako ny asa mandrarahako tsy anomezatsiny zany aiza ny andaozako ny vady aman-janako tsy nomena-tsiny zany raha andeha any dia voaroko amin'ny asa koa dia aiza ndray inona miloko ny vady aman-janako inona ny asa omen'ny Eli anahy eo ka Eli tokoa tsy manana asa omena anao inona ny vola omen'ny Eli velomany vady aman-janako koa tsy manana an'izany Eli fa dia tsy nrarahanyzany Elisa fa dia lasa izy navelany tany daholo ny namany rehetrarehetra zany hoe tsy ny rehetrarehetra no mahavitan'izany tsy ny rehetrarehetra ary Andriamanitra tsy manome tsiny ny rehetrarehetra satria aiza koa moa nahafahany Eli tondra vahoaka be tabe io na ny saretiny ary mety tsy omby na ny ramevany ary mety tsy azaka an'ireo vahoaka be tabe reo dia zay mba anankiray mba azo nanaraka teny ihany no entiny dia izao koa ny sarin'izany raha raisina amin'ny lafiny heviny ara-panahy itsika koa io Elisa io ty fiangonana ty ka nataiza lehan'ny Eli dia eo foana tsika fiangonana tsy miala fa dia manaraka azy eny foana ny fiangonana apokalypsy manaraka azy eny foana na mora na misatrotra na mamy na mangidy na misy hoanina na tsisy hoanina na voalatsan'ny olona na mifakiviana dia eny foana zay izy amin'ny lafiny anankiray fa misy koa mety misy olona ray koa any mety ho Elisa misy olona ray na roa na telo na efatra tsiraray avy dia zay alehan'ny Eli dia andehanako na mora na ho sarotra hoe za tsy anahirana ny Eli fa dia zao zany débrouille fa dia manaraka ny Eli eny foana za na inona hitranga na inona hitono misy anankiray koa mety havitan'izany mety ray fa tsy ny maro mahavitan'izany fa sarotra be iny lalana andanan'ny Eli iny sarotra be iny fa zao zay naharitra teo dia niteneniny andeha ary afa inona no tianao omeko anao angatao tsotra ny azy meonjara roa amin'ny fanahy anao ingany fiangonana mba hangataka anjara roa amin'ny fanahin'ny Eli koa rehefa ho lasa Eli dia mba ho azony koa zany raha mahita any Eli miakatra izy raha mahita ny Eli miakatra izy asa tsy haiko miakatra eny Mahamasina zany sa miakatra izy fa dia raha mahita an'izany izy dia azo anjara inona izy anjara roa fa tsika moa zany mbola tsy akatra ny an-danitra fa mbola mety any Mahamasina aloha miakatra dia zay mahita an'izany ozy izy dia azo anjara roa ny Elisa rehetra amen ka angamba dia tsy fantatritsony hoe tena samy tsisy anaiky tsy ahita an'izany fa zay mahita an'izany dia azo anjara roa amin'ny fanahin'ny Eli dia lasa Elisa tsy lasa dia lasa izy na ohatra tsika hiditra amin'ny Davida amin'izay ahoana ny Davida ary iza moa Davida zanakizy Davida dia samy efa mahay tsika da ohatra tsika hijery kely an'i Davida dia fantatritsika fa zanaky Jese ny asany dia mpiandry ondry Samuel voalohany toko 2 Samuel voalohany toko 2 Samuel voalohany toko 2 fakitsika manomboka ny 1 azafady fakitsika manomboka ny 4 mako azafady rehefa natsona avokoa zany ny zanaky Jese dia niditra tsirairay teo anoloan'i Samuel 4 ary noho tonga ireo dia nijery ny Eliaba izy ka nanao hoe ny voaosotry Jehova tokoa ity eto anatrehany Samuel zany ny teny fa hoy Jehova tamin'ny Samuel aza mijery ny tareny na ny avo ny tsanganana fa efa nilavika izy fa tsy mba toy izany ny fijery fa tsy mba toy ny fijery ny olona ny fijery ny Jehova fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo ary Jese ny antso ny Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehany Samuel fa izy tsy ity no vidin'i Jehova
ajesena mpandalo any sama indray tsy ity ny vidiny Jehova jesena mpandalo fito lahy tamin'ny zanany teo natreny Samuel fa hoy Samuel tamin'ny Jese tsy ny fidiny Jehova ireto ary hoy Samuel tamin'ny Jese tapitra eto avokoa va ny zanak'aola rehetra dia hoy izy ny faralahy no sisa inona ny sisa ny faralahy no sisa fa inona ny asany miandry izy ary hoy Samuel tamin'ny Jese mandraka azy fa tsy hipetraka inana atsika hipetraka inana atsika ambara-pa tongany eto arao tsara ary ny tantara ny faralahy ozy izy no sisa tsy eto fa inona ny asan'le faralahy dia jerevy ny tantara amin'ny pastera Moyola zany raha ohatra zany ka tsy faralahy fa lamatoa ohatran'le tontonay lamatoa zay dia izy sa tsisy tsy izy ary raha tsy faralahy za fa mety lamatoa ohatra dia ny asako zany tsy mpiandry ondry fa mety sofiran'ny taxi be ohatra na mety chef de service tany amin'ny ministère anankiray na mety conseil technique tany amin'ny ministère anankiray na mety ho ministre tsy haiko raha ohatra ka lamatoa na lahevo mety ho mpiasan'ny jirama ohatra raha lahevo ohatra zany fa tsy mpiandry ondry fa za faralahy fa ny asa koa mafaralahy koa mbola iny mpiandry ondry mitovy amin'iza zany mitovy amin'ny Davida halleluja fa ireo zay nandalo rehetrarehetra teo izy tsisy izy reo zay nandalo teo efa nalefa teo Riza dolo nefa nalefa teo lony teo Eliab efa nalefa teo iza koa Isama efa nalefa teo nefa rany nalefa teo izy fito lahy koa tsisy izy daholy dia Isao efa firy lahy zalahy zany ny teo fa tsisy izy zalahy efa teo reo ozy izy fa atsovy le faralahy mpiandry ondry foana ny nanohizany azy fa tsy hipetraka inany itsika mba raha-patongany eto tsy inany itsika raha tsy tonga io faralahy io ohatra mbola misy tsy mahazo an'izany teny zany a hatramin'izay tsika dia mbola nona miakatra mividim-bary sahirana tsy mbola mihinana satria mbola tsy tonga le inona fa tsy hinana tsika io izy raha tsy tonga le fara la mpiandry ondry ko dia momana ary vahoaka apokalipsisy vahoaka malagasy fa rehefa tonga io dia hinana amin'izay tsy isy keresy matinona itsony halleluja halleluja zay le izy zay ny netombohan'ny Davida hoe tsy hinana tsika raha tsy avy eo izy mimpaminany dia rehefa tonga izy dia nanahoana dia nirome volo dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tare ary hoy Jehova mitsangana hosory fa io no izy ahoana ny fahitana roa an'izy mbalao sa tsy ao mbola mijatsika sa tsy mijatsika io izy na dia efa ho enimpolo taona ary mbola ao tsara sady mena volo no bary fa raha njolo maso dia tsy za zay sy ihany fa mipetraka tsara koa ny any maso eto fa ohatra nefa tena tsy hitako mihitsy nasiana ny hafaliana reto vahoaka reto raha vatonga zany rehefa ihinana tsika dia ngamba ravona sy fifaliana ohatra zany ny fihinanana ka tsy hihinantsika raha tsy maninona ozy izy raha tsy tonga izy sariny zany tsy hinana le firenena malagasy raha tsy tonga ao le faralahy lay Davida mpiandry inona mpiandry ondry ka zay ny mbola mahatonga ny zokere zao mbola mahatonga ny vidim-bary mbola miakatra be zao ny mbola mahatonga ny daly tena mampahorony vahoaka mampahantra tsy mampandroso ny vahoaka mampijaly ny firenena izao ny mbola mahatonga ny tanin'ny Israely tanin'ny gasy lasa ny vahiny
ankeriny satria mbola tsy tonga lay faralahy le mpiandriondry fa tsy inona antsika io izy raha tsy tonga eo izy ka rehefa tonga zany io faralahy io mpiandriondry io dia inana avokoa ny malagasy rehetra satria izay ny tenin'i Jehova. Halleluja, halleluja, amen, amen. Alefa mitiafa mafy be tsika rehetrarehetra, itsika ato trano ato koa mitiafa mafy hoeniny manodidina. Ataovy lava be, ataovy eniny lava be hoeniny manodidina rehetra. Fa iny zany mirokoraka be zany, efa ho avy le faralahy mpiandry ondry. Mariny zany. Inona ny zavatra nataony voalohany indrindra? Samuel voalohany 7:20. Ny amin'ny Davida sy Goliata. Ny zavatra nataony Samuel Davida voalohany indrindra, izy kely iny faralahy kely iny niady tamin'ny Goliata. Niady tamin'ny Goliata. Vao azo ny osory fa io no izy. Dia vao azo ny osotra dia ny zavatra nataony voalohany indrindra iady tamin'ny Goliata. Mbola eo Saoly sa tsy eo? Mbola eo Saoly. Iady amin'ny Goliata ny tena mission nampanaoviny azy. Niady amin'ny ina moa zany io Goliata io? Io reo olona le fantrana misy amintsika amin'izao fotoana zao. Goliata be io fantrana io niteraka ny kolikoly, io niteraka ny dahalo, io niteraka ny tsy fahombiazana amin'izay atao rehetrarehetra any, io niteraka ny fangalarana rem-pirenena, io niteraka ny fanondranana rem-pirenena tsokotsoko any. Tereny fantrana dia mangalatra arak'izay tratra zay afaka mangalatra, mangorokarena ho an'ny tenany arak'izay afaka manao mba hialana amin'ny fantrana. Fa io fantrana io ny fototry ny zavatra rehetra mahatonga ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Io zany Goliata enjana be tsy maintsy edivana. Dia misy manontany hoe ahoana moa zany ny fomba edivanao amin'io sy ny karazany sisy, fa jereo vao nipaozin'ny Goliata. Zao nataon'ny Goliata tamin'ny Davida. Samuel voalohany 7:20. Andininy faha 12. Samuel voalohany 7:20, andininy faha 12. Ozy izy Goliata tamin'ny Davida. Ary noho nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy dia nijanonjanona taminy, dia nianjonanjona taminy. Fa tanora izy sady mena volony tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida: alika nga aho, amboa nga aho, kivindro nga aho, no ataony lahy, no atoniny lahy amin'ny tehany. Ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina, sady nanao tamin'i Davida hoe avia ty amiko dia omeko ny voromanidina ny bibidia ny nofiny lahy. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina: ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro andriamanitry ny miaramilan'i Israely zay efa nohekainao. Anio no anoloran'i Jehova anao amin'ny tanako, ary amelanao aho ka napaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny ny miaramila amin'ny Filistina anio, mba ho fatiny ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Mba ho fantatra ny firenena rehetra fa misy Andriamanitra tokoa ny firenena malagasy. Amen. Andininy 7:20. Ary ho fantatra zao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjen'i Jehova, fa any Jehova niady ary anolotra nareo an-tanany izy. Amen. Jereo tsara iny lazany azy, ohatra ny tsy azonareo tsara mato mbola milefadefaka daholo zany teninareo zany. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina: ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa zaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro andriamanitry ny miaramilan'i Israely zay efa nohakainao. Anio no anoloran'i Jehova anao amin'ny tanako, amelanao aho ka hanapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely.
mba ho fantatry ny tany rehetra fa misy Andriamanitra eto Madagasikara andresan'io fahantrana io tsy ho ela fa anio dia tenenina 170 ary ho fantatry zao fiangonana rehetra izao koa ho fantatry ny fiangonana rehetra na katolika na protestant na zokiny na zandriny mba ho fantatry ireo fiangonana rehetrarehetra reo na judaisme izy na bouddhiste izy na islamiste izy na tsy haiko na trombiste na inona fivavahany na franc-maçon izy na inona mba ho fantany fa ny sabatry ny Jehova sy ny lefina nomeny Jehova no entina miady fa ny Jehova niady ary anolotra azy eo an-tanantsika io Jehova io. Dia fantatsika ny tantara, vita ny tantaran'ny Goliata sa tsy vita? Tapaka ny lohany sa tsy tapaka? Tapaka ny lohany. Dia nanjaka amin'izay ary Davida. Dia rehefa nanjaka Davida, ino ny zavatra nitranga? Tantara voalohany toko 12. Hanjaka amin'izay manko i Davida, hiditra amin'ny fanjakany amin'izay Davida. Mpanjaka voalohany toko tantara voalohany azafady, tantara voalohany toko 12. Tantara voalohany toko 12. Nisy lohateny eo: ny lehilahy mahery zay nanatona ny Davida fony izy mbola nenjehan'ny Saoly. Ny lehilahy mahery zay nanatona ny Davida fony izy mbola nenjehan'ny Saoly. Vakitsika ny 220 maranantsika azy. Fa tamin'izany nisy nakany amin'ny Davida isan'andro anampy azy marapatonga ny toby lehibe toy ny tobin'Andriamanitra. Isan'andro dia nisy nakany amin'ny Davida anampy azy mandrapatonga ny toby lehibe toy ny tobin'Andriamanitra. Tonga zany ny fotoana zay efa atongavan'ny Davida eo amin'ny fanjakana dia nisy nanatona sy nanampy azy isan'andro. 220 misy lohateny eo: ny amin'ny maramila avy tamin'ny Israely rehetra izay nanatona ny Davida tao Hebrona ampanjaka azy. Ny amin'ny maramila avy tamin'ny Israely rehetra izay nanatona ny Davida tao Hebrona ampanjaka azy. Inona nanatona ny Davida io ndray? Ninona? Ny maramila. Vahoaka fa firy rehefa nanatona azy me manatona tamiko ny tafika. Maramila nanatona ny Davida koa. 120. Ary zao nisan'ny miaramila efa vohomana iady zay tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona hamindra ny fanjakan'ny Saoly ho azy araky ny tenin'iza, araky ny tenin'ny Jehova. Hamindra ny fanjakany ho azy araky ny teniny Jehova. Zao nisan'ny miaramila efa vohomana iady izay tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona hamindra ny fanjakan'ny Saoly ho azy araky ny teniny Jehova. Misy tafika mihitsy zany miaraka amin'ny vahoaka hamindra ny fanjakan'ny Saoly ho an'ny Davida. 130. Efa tanisany eo daholo zany reo maramila reo tanisany eo daholo ny manomboka ny 420 hatramin'ny 730. Fa fitiny izy amin'ny 130. Ary reo miaramila rehetra ireo izay nainy lahatra tsara dia ny ray fo nakany Hebrona ampanjaka ny Davida amin'ny Israely rehetra, ary ny sisa rehetra tamin'ny Israely koa ny ray fo ampanjaka any Davida. Ireo rehetra reo dia nakany amin'ny Davida daholo ampanjaka azy araky ny teniniza, araky ny teniny Jehova. Zay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ho faty amin'izay ary Davida. Dina ny zavatra nitranga. Vaky tenitsika ao amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko 720. Vita ny fanjakan'ny Davida, tapitra ny tantarany. Ho faty izy andeha hodimandry nametraka afatra farany koa izy amin'ny vahoakany. Ina ny afatra farany zay napetrany? Tahaka izao izany. Tantara voalohany toko 720 nandraisantsika azy. Ny zavatra nateriny lehibe amin'ny Israely entina manao ny tempoly. 1. Ary hoy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra: Solomona zanako ilay novidian'Andriamanitra dia mbola zaza sy tanora fanahy, nefa lehibe ny asa fa tsy lapa ho an'ny olona fa ho ana Jehova Andriamanitra.
andininy fahatelo ary koa noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra dia meko an'Andriamanitra